للبشر وهدية طوق النجاة والهادي للبشرية، في كل حرف ثواب بين السطور معجزات، في كل قصة جوا الكتاب في عظة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله متيان رانتير على سنبابي أتناتين فنون إسلام أراكني فولازنتسكا أمالي ناكا نتنتارني فتنة السامري زانيني فتنة لبي nafana kuruntana lebe zenatoni lela ansuwe as-Samiri refa Musa alayhi salam nande nyona tamni Allah subhanahu wa ta'ala tani amni jabal tur tamni ftona yu fakusa mtiando anti te misfitna lebe anakrayan kwa zaini voka yan kwa tamzam ftonzan avem lela anakrayan sunwe Bilam ibn Ba'ura. Bilam ibn Ba'ura dia anisani lela zemanna maizaz zane lela mahai manana maizaz ar manampaizana manompan Allah subhanahu wa ta'ala tena mirakitra tanteraka anzany fampona ani Allah subhanahu wa ta'ala nizany lehilahy zany. Izy dia mipetraka amin'ny toerana anankiray zay manodidina ny Ordony sy i Palestiny no ipetrahany zany lehilahy zany, ary niara-mipetraka amin'ireo foko anankiray antsoina hoe Bani Kainuka, misy foko anankiray zay antsoina hoe Bani Kanaan. Zany io Bani Kanaan io dia misy fifandraisana lehibe amin'ny Firaona alayhi lana. Zany hoe io foko io Bani Kanaan dia misy fifandraisana lehibe ary fiara-miasa amin'ny Firaona alayhi lana. Ka Musa alayhi salam rehefa niala tany amin'ny tamin'io toerana izay nanompoan'izy ireo sampy, nanompoan'izy ireo an'izany angela na ilay sarisivotra iny, dia nandalo tamin'ny toerana anankiray manakaiky an'izany Bani Kanaan zany. Dia tamin'io fotoana io nefany tsy maintsy mipetraka eo ireo Bani Israely mandritra amin'ny fotoana vitsivitsy zay vao mizotra makany amin'ny Ardul Muqaddasa zay any Palestine. Rehefa nandalo teo izy ireo tamin'izany fotoana zany dia io reto Bani Kanaan reto dia manana le fifandraisana amin'ny Firaona. Natahotra izy ireo tamin'ny fandalovan'ny Bani Israely satria mandeha 600,000 enetsy no isan'ny Bani Israely niala tao Egypta ary namakivaky an'izany toerana zany ka ho tonga amin'ny toerana io atoreo mandritra ny andro maromaro. Ka rehefa zany rehefa ve zay vao andeha izotra any amin'ny Ardul Muqaddasa ilay tanàna izay nampanantenana. Ka natahotra ireto Bani Kanaan reto so de handeha malfaty na hanao ratsy amin'ny Bani Kanaan ireto Bani Israely rehefa niala tany Egypta satria ty foko ty manana fifandraisana sy fiara-miasa lehibe amin'ny Firaona. Dia izy ireo teo nandeha nanantona any lehilahy antsoina Bilam ibn Ba'ura. Inona ny zavatra zay nanaton'izy ireo? Niteny izy ireo hoe ory Bilam ibn Ba'ura, tonga i Musa alayhi salam miaraka amin'ireo Bani Israely. Ka rehefa tonga izy ireo izy dia mety hanao zavatra ratsy amintsika eto. Ka mangataka zay aminao, anao angataka amin'ny tomponao zany, angataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ayyuhlika Bani Israely. Zany hamotika ny taranaka Israely miaraka amin'ny Musa alayhi salam. Dia gaga zany lehilahy zany satria inona no antony? Izy mino fa Musa alayhi salam dia mpaminany. Izy ihany koa mino fa Bani Israely anisan'ireo vahoaka nalaina tany Egypta ary ireo dia vahoaka tokony arahana ihany koa. Mino izy ary reto vahoaka reto zay niangavy azy mangataka ratsy ho an'ny Bani Israely dia tsy nanome valera azy nandritra ny fotoana maro. Zany hoe izy manompany Allah tsy henon'izy ireo ny teniny zany dia tsy nanaiky i Bilam ibn Ba'ura angataka doan ratsy ho an'ny Musa sy ny Bani Israely. Dia rehefa tsy nanaiky izy mbola nanao ihany fampiresana reto vahoaka reto dia niteny Bani Kanaan tamin'izany fotoana zany manao ory Bilam ibn Ba'ura, raha ohatra ka ataonao zany zavatra zany dia mino anao zay fa hoe anao tena manampahaizana marina ary tsy vitan'izany fa omena toeram-boninahitra lehibe, lasa chefinay ianao, lasa lehibenay ianao ary tsy misy olona omenay fahamendrena mihoatra anao eto amin'ity tanàna ty raha ohatra ka vitanao ny mangataka amin'ny Bani Allah ho an'ireo Bani Israely.
de teo iny lehilahy iny nitodika izy ary nieritreritra nandritra amin'ny fotoana maro tsy nisy olana ny mihazo voninahitra nandritra amin'ny fotoana maro izy tsy nenony izy reto teniny ary tsy nivakoloha mihitsy reto olona reto an'izany Bilama ibn Baora ka amin'ity androany ity izy ireo dia mila an'izany hoe karazana zavatra izay ilain'izy ireo zany ary ho lasa olon-dehibe ho azo vola ahazo vady tsara manoloana ny reto olona reto dia nieritreretiny fa hoe toeram-boninahitra lehibe toerana mety ary tsara izany ka teo izy nivadika ilay fahalalana nivadika nanina nivadika nangataka doany tamin'ny Allah subhanahu mba hamotika any Bani Israil sy Musa alayhi salam tamin'izany fotoana zany nefa miarantsika malala fa ny doa izay ataony dia tsy makiboly zany tsy horaisiny Allah subhanahu satria nanoanty tsy ny zavatra zay nataony Bani Israil tamin'ireo vahoaka reo ary Musa alayhi salam miaraka amin'izy ireo Haruna alayhi salam miaraka amin'ireo Bani Israil ka moa ve ianao andeha angataka doa ratsy ho an'izy ireo dia tsy niraisiny Allah subhanahu izany doa zany rehefa tsy niraisiny izany doa tsy niraisiny Allah subhanahu izany doa zany dia tezitra i Bilama ibn Baora ary izy nahita fa hoe satria rehefa tsy voaray zany de ireo vahoaka teo akaiky reo de niteny anao tsy zavatra hainao ka hainao miseho manam-pahaizana nametsina ny Bilama ibn Baora izy tsy misy doa zay makiboly nataonao anao vao maika tsy tianay tsy aminay manam-pahaizana ataonay amin'ny toerana ambony vao maika lasa halan'olona i Bilama ibn Baora ka tamin'izay fotoana zay izy nanana eritreritra ny teny raha ohatra ka zao izy izy khasirtul akhira fala akhsar fi dunya raha ohatra ka zao izy izy haiko tsara ny tamin'ny zavatra zay nataoko tsy azo paradisany Allah subhanahu zao ka aoka izy izy hopoteko ihany koa reo Bani Israil sy reto vahoaka reto amin'ity eto fiainana eto ambony tany ity inona zavatra zay niteneny naniraka an'ireo Bani Kanaan izy ireo hoe aoka izy izy rehefa tonga reo amin'ny alina dia zaino nisaakum zany hoe ampiangony vehivavinareo ary tsy vitany hoe ampiangona ny vehivavinareo fa mandeha mivarotra zavatra amin'ireo Bani Israil ka rehefa misy amin'ireo Bani Israil tsy matazo tena te hiaraka amin'ny vehivavinareo dia aza mandrara mihitsy ny vehivavy fa velao zareo dia hotratrany zany fakapana zany de rehefa nekeny ireo vahoaka reo satria tia mitaka ny Bani Israil ihany koa reto vahoaka Bani Kanaan reto rehefa naneky izy ireo dia nandeha waka ihany koa tamin'izany zavatra zany ireo Bani Israil dia rehefa vita izany zany natonga ny mpaminany sallallahu alayhi wasallam teny amin'ny hadisy manao hoe wa inna awal fitnat Bani Israil kana fi nisa zany ny fitna lehibe nahazo ny Bani Israil tamin'ny fiainan'izy ireo dia tamin'ny vehivavy zany io teti-drasy nataony Bilama ibn Baora mba hamitahana an'ireo Bani Israil no natonga azy ireo tratran'izany velam-pandrika ny vehivavy zany tamin'ny fotoana io ka rehefa zany no nandalo dia Qur'an al-Karim teny ao anatin'ny surat al-A'raf ao anatin'ny aya anankiray izy miteny watlu alayhim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين تتراو من زرل محمد صلى الله عليه وسلم تترى لله نكري زين من فعلنا سنفايندنا نفكوسا نتشوانا تاو نتشوانا تاوان إذا زافت زن فعلنا سنفايندين زن فأتبعه الشيطان كان ناركا الشيطان وكان من الغاوين دنيسا لولا فيرنالنا إذن وإذا ولو شئنا لرفعناه ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه تنتين الله سبحانه وتعالى rantianeny napikarnay izy tam voninahitra zany hoe Bilama ibn Baora napikarnay tam voninahitra ولكنه أخلد على الأرض واتبع هواه fa izy kosa naverinay very teto ambony tany satria nanaraka ny sitrapony fa mathalahu kamathali al-kalb in tahmilu alayhi yalhas aw tatrukuhu yalhas ka ny ohatra mitovy amin'izany Bilama ibn Baora zany de tahaka ny alika anankiray nampitondrana zavatra izy dia lelany mitranga ny lelany na avelona azy dia mitranga ihany koa ny lelany zany hoe iteniny Qur'an al-Karim raha ohatra ka alika anankiray ampitondrana zavatra mavesatra dia mitranga ny lelany tsy ampitondrana zavatra izy dia mitranga ny lelany zany hoe io lehilahy io nanomena fahalalana izy na tsy nomena fahalalana mitovy ny zavatra zay nataony dia very izy teto ambony tany dia Allah subhanahu wa ta'ala teny faksusil qasasa la'allakum yatafakkarun zany aoka ozy izy tantaranao zany tantara zany angamba ahafahan'izy ireo mieritreritra ny tantara ny Bilama ibn Baora zay ny fitna nandalo talohany nandalovan'ireo Bani Israil nahatongavan'izy ireo tany amin'ny toerana antsoina Ardul Muqaddasa io dia
toerana io dia manalavitra eo akaiky ny tendrombohitra Jibo Nibo, tendrombohitra Nibo ao Ordon ao Jordanie ny toerana misy azy io, ary 25 km miala ny Ardul Muqaddasa. Ka rehefa vita zany dia nandeha i Musa alayhi salam miaraka tamin'ireo Bani Israel. Rehefa niaraka tamin'ny Bani Israel izy ireo dia manakaiky 10 km manakaiky ny Bani zany toerana zany dia tsy netiniditra ireo Bani Israel. Rehefa tsy netiniditra izy ireo dia Musa alayhi salam nitsangana nanao an'izany karazana hoe fiteny na khutba tamin'ireo Bani Israel. Dia niteny Qur'an karim wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. ولفوقا ao koa ahatsaro le fahasoavana lehibe nomeny Allah subhanahu wa ta'ala tanareo izay nataony anareo taminareo dia nomeny ireo karazana mpaminany maro samihafa nandalo taminareo, ary tsy vitan'izany nataony ireo mpanjaka tamin'izao tontolo zao, ary nomeny zavatra izay tsy nomeny ny olona rehetra teto ambony tany. Dia midirana ya qaumi idkhulul arda al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum, zany midira ao anatin'ny izay tanàna izay lehibe nosoratany Allah subhanahu wa ta'ala ho anareo, dia tsy nety ireny vahoaka Israeliana reny. Fa niteny izy ireo qalu ya Musa, ony Musa, inna fiha qauman jabbarin, ao anatin'izany tanàna izay teneninao idirana izany dia misy ireo peuple géant, zany hoe ireo olona ranjanana ngeza lehibe, atahoranay izy ireo amin'izany fotoana zany. inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Zany hoe niteny ireo hoe ory Musa ao dia misy peuple géant olona ngeza sy ny tany, ka zay tsy hiditra ao mihitsy raha tsy izy ireo mivoaka ao, fa rehefa mivoaka ao izy ireo dia zay miditra avy hatrany. Rehefa niteny an'izany izy ireo dia nisy qala rajulan min alladhina an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim al-bab, nisy lehilahy anankiroa izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala fahasoavana ihany koa nananatra an'ireo Bani Israel hoe midira nareo ao anatin'izany tanàna izay nosoratany Allah subhanahu wa ta'ala zany. Fa iza dakhaltumu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Fa raha ohatra nareo izy makapa anankiray miezaka hiditra ao anatin'izany tanàna zany dia nareo andresy eo anatrehan'ny fiainanareo, ary anareo miantehera amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fa izy no tokony anteherana amin'ny fiainana eto ambony tany raha pino marina ianao. Dia inona navalin'ny reto Bani Israel? Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ory Musa, zay tsy misy antony miditra ao raha mbola ao ireo vahoaka peuple géant nareo, vahoaka lehibe ranjanonareo. Fadhhab anta wa rabbuka, mandehana ianao ry Musa sy ny tomponao, faqatila, miadiva nareo amin'ireo peuple géant reo, inna hahuna qa'idun, zay hipetraka eto miandro fandresena zay entinareo hoy ireo vahoaka Israelana. Zareo le teny ratsy navoakan'izy ireo tamin'ny Musa alayhi salam, teny izay somary mampalahelo amin'izany hoe mpaminany no teneninao zavatra zany, mandehana ianao sy ny tomponao, zay hipetraka eto miandro ny fandresena zay entinareo. Dia niteny Musa alayhi salam, qala rabb la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa baina alqawm alfasikin. Niteny Musa alayhi salam, tompo zaho izy dia tsy manana olona afaka entiko afa-tsy ny tenako sy ny rahalako dia Haruna alayhi salam, ka aoka ho saranao zao sy ireo vahoaka izay mpanao ny tsirariny eto ambony tany. Dia teny Allah subhanahu wa ta'ala namaly Musa alayhi salam, qala fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'ala alqawmi fasikin. Teny Allah subhanahu wa ta'ala raha zany no izy ry Musa dia ho voarara, zany norarany Allah subhanahu wa ta'ala ho azy ireo ny tanàna io mandritra ny 70 taona, zany tsy mahazo miditra ao mandritra ny 70 taona ireo vahoakany Bani Israel. Yatihuna fil ard, zany mivezivezy eto ambony tany fa tsy mahazo miditra ao anatin'io tanàna io. Zany eto manamarina fa Bani Israel tsy manana tanàna, mivezivezy hatramin'ny Musa ary dia niaraka mivezivezy azy ireo teto ambony tany 40 zany nandritra ny 70 taona izy ireo very. Inona no antony Allah subhanahu wa ta'ala naka azy ireo 70 taona? Satria aorian'ny 70 taona dia misy génération vaovao zay entiny Yusha ibn Nun, zany no génération vaovao zay noentiny zany Yusha ibn Nun ka nitarika ireo Bani Israel ka namono an'ireo, zany hoe niady tamin'ireo peuple géant ka nahazo an'izany fandresena lehibe aorianany 40 ans nahavery ny
ireo Bani Israely tao amin'izany toerana zany. Zany no tantarantsika tamin'ity androany ity, dia le fitina zay nataon'ny Bilamy ibn Baora tamin'ny lalina andehan'ireo Bani Israely hiditra any amin'ny Ardul Muqaddasa. Rehefa 10 kilometra tsy hiditra ao anatin'izany tanàna zany dia nandà izy ireo natahotra, izany hoe raha zoinany tantara dia Bani Israely dia olona saritahotra izy ireo araka ny voalazany zany Coran zany. Tsy mety niditra tao hamondeha hiady amin'ireo peuple géant fa ny mpiny Islam kosa rehefa teny avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala sy mpaminany wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Rehefa mpinilana mpivavy mahazo ordre avy amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala sy ny mpaminany dia tsy misy zany hoe ikhtiary safidy izy ireo fa tonga dia manantanteraka avy hatrany. Zany no mpino Islam fa Bani Israely kosa dia tsy tohiny zany. Hitantsika inshallah raha ampitso ny fahaverezan'izy ireo nandritra ny 70 taona tao amin'ny tanàna anankiray ary maro ireo karazana tranga tamin'izany fotoana zany. Inshallah hitantsika eo raha ampitso hatreto ny fandarantsika misaotra naraka an'izany hatramin'ny farany ary mameno fotoana ho amin'ny raha ampitso. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قرآن كريم هدى للبشر وهدية ضوء النجاة والهادي للبشرية في كل حرف سواد بين السطور معجزات في كل قصة جوا الكتاب فيها عظات